faly miaraba fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manona ny fahasoavany ho aminareo. Tsodrano Tompo fa andinika aloha hevitra vaovao tsika amin'ity volana ity dia ny hoe AORENO ao amin'ny Tompo ny fianakaviana. Ny FFPM fa 720 ny andininy voalohany faharoa sy ny fahadimy ary ny FFPM fa 770 ny andininy telo voalohany no mantsika ho amin'ny Fidirana. Ao amin'ny Genesis toko faharoa ny andininy faha 420 dia misy izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo ray ihany ireo. Amen. Raha manorina tokantrano ny olona dia mandao ny ray sy ny reniny. Izany hoe tsy ambany fifehezany ray aman-dreniny intsony, tsy miankin-doha amin'ny ray aman-dreniny. Ary ny fifandraisany amin'ny vadiny no ataony lara-pahamehana. Izany dia anisan'ny sitrapon'Andriamanitra mila tandremana raha toa ka tiana iorina marina amin'ny tompony tokantrano ny fianakaviana. Koa raha toa ka mbola tsy tanterakintsika izany teny izany dia mamindra fo amintsika ny Tompo ary mahay manavao ny fiainantsika raha toa isika manaiky bebaka sy manaiky ankatony teniny. Dao mbola iaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray aminay io, Andriamanitra ny filaminana ianao ary tianao ilamina avokoa ny fiainan'ny ankohonana rehetra. Androany maraina dia atoronao anay mazava tsara ny sitraponao momba ny fifandraisana amin'ny vady sy ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny. Ray io hitanao miariary ny fiainatokantrano tsirairay ary fantatrao ireo tokantrano misedra olana satria tsy nankatoy ity teninao ity. Misy tokoa mantsy aminay izay efa manambady no mbola mifamatotra loatra amin'ny ray aman-dreny ka lasa misy olana amin'ny fifandraisan'ny vady. Ianao ane amindra foa amin'izay rehetra mbola manao toy izany. Ary mivavaka izahay mba hanana fahaleovantena tanteraka amin'ny ray aman-dreny ny izay rehetra efa manambady. Tsy hoe sanatria anary ny ray aman-dreny na tsy hanaja ny ray aman-dreny intsony, fa mba tena ho feno fahendrena ka ahay hanome ny vady ny toerana mialoha ny ray aman-dreny. Ka ny mpivady no miara mifandinika sy manapa-kevitra ao an-tokantrano fa tsy ny ray aman-dreny intsony. Ary arovy ihany koa ny ray aman-dreny mba tsy salovana amin'ny fiainan'ny zanany fa mba hanaja tanteraka ny fahaleovantenan'izy ireo. Ray malalo, mivavaka ihany koa zahay mba hitahinao ny mpivady rehetra efa nakambanao, mba tena hoe hanana firaisan-naina ka mba hifampizarany zavatra rehetra, tsy samy maka ho azy na ho tia tena fa hifanampy, hifampiaino, hifanohana satria efa nakambanao ho nofo iray ihany. Meteza ray malalo, hanasitrana ny fiodinanay taminao, hanasitrana izay rehetra fifandraisana simba ary omeo ny mpivady rehetra ny fominia miverina aminao sy mankatoa ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay ny vavaka. Amen. Nandao anao ilao raiko sao de teu tiao maniria kina chachana sao de teu tiao.
Efesiana toko 5 andiny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo dia misy izao teny izao vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekenan'ny Tompo, fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana. Amen. Raha maheno sika hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo na hoe ny lahy ny lohan'ny vavy dia misy manaroatra ny lehilahy ary misy mandahan-kitsy rano ny vehivavy. Iny fa na dia amintsika kristianina aza dia maro ny tsy te halala io baikon'Andriamanitra io. Ny antony mahatonga izany arak'izay voasoratra ao amin'ny Efesiana toko 5 andiny fahavalo-ambin'ny-folo dia satria tsy feno fanahy masina ny mpivady, tsy manaiky anjakany fanahy masina ny mpivady. Ndao angataka amin'ny Tompo mba samy ho fenona ny fanahy masina, na ny lehilahy rehetra manambady na ny vehivavy rehetra manambady, mba hay ampiatra araka ny tokony ho izy ity Efesiana toko 5 andiny faharoa amby roapolo telo amby roapolo ity. Vavaka isika. Ray malalo, Andriamanitra ny isam-pianakaviana ianao ary planinao hatramin'ny voalohany ny ananana isaky ny ankohonana fifaliana sy fahasambarana. Andriamanitra feno fahendrena ianao ary matoky izay efa nirafitra napetraka ao eo anivon'ny tokantrano dia mikendry ny asambatra ny ankohonana. Mazava tsara ny rafitra napetraka ao. Ny vehivavy dia tokony hanaiky ny vadiny ary ny lehilahy dia tokony tia ny vadiny mba hilamina tsara ny ankohonana. Ankehitriny dia ariary ny teninao fa matombola tsy vitanay ny manatanteraka izany teninao izany, dia satria
tsy feno fanay masina izahay. Sarotra ho an'ny lehilahy ny mitia ny vadiny ary sarotra ho an'ny vehivavy ny manaiky ny vadiny. Tompo mamindra fo amin'ny vady rehetreto ianao ary mameno anay amin'ny fanamasina anao. Mila anao izay fanamasina, miasa mahery ao anatin'ny mpivady rehetra mba ho fenoana fanetreny tena sy fitiavana izahay, mba hahafahan'ny vehivavy rehetra manaiky ny vadiny ary ny lehilahy rehetra mitia ny vadiny araka ny sitraponao. Manjaka feno aty anatinay ianao fanay masina dia mba ho voninahitra Andriamanitra irery ihany ny tokantrano kristianina rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andriamanitra irery ny voninahitra ary toetra amintsika ny fiadanany. Amen. Faly mirabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana ary manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Manambahintsika izao marain'izao ko andeha irabasintsika manasa fiangonana hitsangana. Ny mpitandrina Andriamanampisoa Hermanina Gideona zay président synodal ny afovoany andrefana no tonga mamangatsika ankehitriny ary izy nitondra ny afatr'Andriamanitra amin'izao alahady ny mpitandrina izao. Faly izay pasteur miarabanao ary mirary koa mirary ny sosiny tsara ary ny fanambidin'Andriamanitra ho aminao hatrany ary mirary ny fahasalamana feno sy ny tanjaka ho aminao ahafahanao manatanteraka ny asa eo amin'ny sahan'ny Tompo dia mirary sondrinanao Tompo. Izy moa ho an'izay mahalala azy dia katekiseda teto Fitiavana izy tamin'ny taona 770 tany ka misy mahatsiaro angamba hoe iny Gideona. Ankehitriny izy efa pasteur dia faly zay pasteur ary mirabanao miverina eto amin'izao tempolo masina izao indray. Tsodrano Tompo afaka mipetraka isika. Anio alahady voalohan'ny volana Oktobra, alahady fa 17 manaraka ny Trinité. Alahady ihany koa natokantsika eto amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana, ankalazana an'Andriamanitra sy hitondrana ambavaka ny mpitandrina andrian'ny manana miary soso ny ankohonany. Loha hevitra vaovao no mbanjintsika amin'izao volana Oktobra izao eto amin'ny sahan'ny Fjkm dia ny hoe AORENO amin'ny tompo ny fianakaviana. Ry havana malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen.
Ary itsangana isika isotry sy hideran'Andriamanitra amin'ny firantsika ny salamo efa voalahatra. Vavaka isika ray eo misaotranao izay fa velonaina namindrano fo ka afaka mifanatrika aminao ato amin'ny tempolinao masina ankehitriny. Dera sy mankalaza anao ny fiangonana fa notahinao ary ny amandrakariva ny mpitandrina mivady sy ny ankohonany eto amin'ity fitandreman'ity ianao. Miantso ny anaranao izay ankehitriny amenao anay ny fanahinao masina ka androso amin'ny finoana masina indrindra izahay ary anana fifandraisana velona aminao tsy anio ihany fa amin'ny fiainanay rehetra. Koa ny vavaka sandratray ny hira fidirana taonay mba raisy ho anitra kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao ary aoka tsy ho tony ny idiranay teto ny voahanay fa mba samy olona tafahorona ao aminao ny fianakaviana rehetra nanatrika teto. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Aoka hitsangana ny ankizy sy ny tanora andeha hihira ny hira faraka ambienipolo sy fitonjato ny andiny fahatelo isika izao. Itsitraka zazo kinay malala Jesu tainza pamulake saina
Fiombom-bavaka sika. Jesosy Tompo, ny teninao dia ho fitaizana amin'ny fahamarinana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiny izay diso. Misaotra anao izahay fa afaka misitraka izany ankehitriny ho anay ankizy sy tanora. Ko mitenena fa voninkaino anao izahay. Amen. Mahazo toerana ianareo. Ny filazantsara araka ny marika toko 5 ny andininy fa 1:30 sy ny andininy fa 2:30 no anjara tenin'Andriamanitra ho antsika ankizy sy tanora amin'ny ity anio ity. Ny filazantsara araka ny Matio toko 5. Matio toko 5 azafady. Ny andininy fa 1:30 sy ny andininy fa 2:30. Rehefa hita dia ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary voalaza hoe nazovo no misaotra ny vadiny dia aoka izy hanome andra vehivavy taratasy fisaoram-bady. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny amin'ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy, ary nazovo no manambady izay voasaotra dia mijangajanga. Amen. Araka ny nambarany mpitarika tena mpiandohana araka izy tanora dia mibanjina loha hevitra vaovao sika amin'ity volana Oktobra ity, manao hoe AORENO ao amin'ny tompony fianakaviana. AORENO ao amin'ny tompony fianakaviana. Inona ary no anjara hoentin'ny ankizy sy ny tanora mba hahafahany mampiorina ny fianakaviana, ny ankohonana misy azy ao amin'ny tompo. Eva dia zanaka vavy tokana ray aman-dreniny, tena notezana tokoa tamin'ny fomba kristiana izy, ary anisan'ny mpianatra sekoly ALAHADY. Ary amin'ity fotoana ity dia efa anisan'ny mpianatra katekômena izy, ary ho atokana afaka andro vitsivitsy. Ny rainy dia anisan'ny maçon mahay, na hoe mpandrafitra mpanao trano mahay tokoa. Ndray andro anefa raha tsy voatra ny esafodazy nitondra azy teo ampandrafetana trano anankiray 5 étages, ary efa mamaraparana zany dia nianjera avy teny ny rainy, ary dia naratra mafy hany ka nitondra takaitra ho azy zany. So ihany fa tsy namony aina izy, fa tsy afaka namindra intsony ka nandeha tamin'ireny chaise roulante reny. Rehefa nandeha ny fotoana dia niova ny fifandraisan'ny reniny tamin'io rainy io. Nanomboka nanao teny mavesatra sy teny maharary tamin'ny rainy ny reniny, satria tsy afaka nampidibola intsony izy. Noho ny ela dia tapa-kevitra ny rainy fa hametraka divorce eny amin'ny fitsarana noho ny amin'ny teny maharary, satria tena latsa avokoa ny nataony tiramatoty ho an'ilay vadiny. Dia tafaresaka tamin'ny Eva izy rehefa nandinika tsara, alahady ariva ny andro tamin'izay, ka hoy izy: Eva, hitanao angamba ny nataony reninao ahy, ary fantatrao avokoa ny zavatra nataony ahy. Nandritran'izay taona vitsivitsy nahavoazako sy tsy nahafahako ny asa intsony izay, ka tapa-kevitra ho anaka fa andeha ametraka taratasy fisarahana amin'ny reninao eny amin'ny tribonaly.
dia somary niondry kieva ny sento izy ary rehefa votondrano maso isan'andro izy nivavaka mba hampiova ny reniny ary rehefa mba miteny an'io reniny koa izy saingy valy anavina sy teny maharary koa no azony tsaroina nefa tamin'io alahady io fa notorinin'ny paster atao am-piangonana ty teny ty dia novakiny teo amin'ny rainy le izy ary nalainy ny baiboly rehefa avy ny sainy izy dada izao no ambaran'ny soratra masina ato amin'ny Matio toko 5 ny andininy faraky amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo manao hoe nazovy no misaotra ny vadiny dia aoko izy anome andravehivavy taratasy fisaorambady fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy ary nazovy no manambady izay voasotra dia mijangajanga koa tonga saina ny ray ny fanambadian'izy ireo tokoa dia voatsodrano teo anatren'Andriamanitra ary diakonina koa izy sy ilay ramatovadiny dia niondrika izy dia nivavaka izao nivavaka nataony tompo misaotra anao aho fa nomenao azy fijaliana mahavesatra tokoa kanefa raha izay no sitraponao dia aretako ambara-piala ny fofonaiko zany no anjara andraikitra ho an'ny ankizy tanora raka izy rehefa sendra olana ny tokantrano sy ny ankohonana misy antsika dia avereno ao amin'ny soratra masina fa izany no ahafahantsika mampiorina ny tokantrano sy ny fianakaviana ho ao amin'i Jesosy hivavaka sika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao izay mamerina ny fianakaviana ho ao aminao ampio zahay ankizy tanora mba hay hatsiaro ny teninao amin'ny fotoana izay ilany zany amin'ny fianakaviana izay mety miala ao aminao sy mitady hiala ao aminao matoky sy mino io zahay fa ny fanenao masina hiasa aminay misaotra indrindra amin'ny anaranao Jesosy no ivavahana toy izany amen. Ivavaka sika ray malalo raha ny nohony amin'ny Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy anay ianao misaotra anao noho ny famindraponao sy ny faharom-ponao aminay fa mbola menao ity fotoana ity ahafahanay mamaky sy miaino ny teninao ko mangataka amin'ny fanainao masina zay anome ny fahendrena avy aminao miasa amin'ny fonay sy ny fanahinay ahaizanay mandray ny teny sy ny afatra avy aminao hitondra voatsara eo amin'ny fiainanay sy ny ankohonanay ane ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany amen. Iaraka maky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha boky Genesis toko 2 andininy 9 ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'ny tompo ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady saza ho azy izy ary tany namoronan'i Jehovahan'Andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra dia nentiny tany amin'ny lehilahy ireny ahitany izay anaovany
anononany azy avy. Ary zay rehetra nanononandra lehilahy zava-manena rehetra dia izany no anarany. Dia nomendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voro-manidina mba amin'ny bibidia rehetra, nefa tsy hita izay vady saza ho andra lehilahy. Ary Jehovah Andriamanitra nasondritory andra lehilahy ka dia natory izy, dia naka nitaolatezany anankiray izy ka nanakombana ny nofo hosolony. Ary nitaolatezany izay nalainy Jehovah Andriamanitra tamin'ra lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ra lehilahy. Ary ra lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo ray ihany izy ireo. Dia ho nofo ray ihany ireo. Ary nitanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny, nefa tsy nanala enatra izy. Hotozy antsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka amin'ny Matio. Matio toko 5 andininy faharaiky amby 30 ka hatramin'ny faharoa amby 30. Ary ho faranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Efesiana. Efesiana toko 5 andininy faharoa amby 20 ka hatramin'ny fahatelo amby 30. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary voalaza hoe nazovo ny misaotra amin'ny vadiny dia aoka izy hanome andra vehivavy taratasy fisaoram-bady. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra amin'ny vadiny afa-tsy noho ny fijangatsangana ihany dia mampijangajanga azy, ary nazovo ny manambady izay voasaotra dia mijangajanga. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny Tompo. Fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no aneken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy, tiavan'ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka ny loran'ny tenany hamonjy azy, mba hamasina azy amin'ny anadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisina ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza, tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany, fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony fa mamelona sy mitaiza azy, dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana, fa momba ny tenany isika. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao. Na dia izany aza samy tia ny vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra, ary aoka kosa ny vavy anaja ny lahy. Amen. Fitirana
an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady vao antso no masina ho ampitombona ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Amen. Petraka ny mpianakavin'ny finoana. Ny epistily izay nosoratan'ny Paoly ho an'ny fiangonana ny Efesosy. Efesiana toko 5:2 ka hatramin'ny 7:30 ry havana no hitondrana ny Toriteny amin'ity alahady voalohan'ny volana Oktobra ity. Tena rabaky teny mihitsy hoe ray Oktobra zany, ary indrindra ihany koa lohahevitra vaovao ny mpanjintsika, kanefa eo ihany koa ny hitrotrona ambavaka, ny ray aman-dreny mpitandrina mivady sy ny ankohonana. Resaka volana Oktobra tsika ry havana, any Eropa any zany, ary rehefa tonga aty Madagasikara ary zay rivotra zay, dia rehefa volana Oktobra dia ataondry zareo hoe Oktoberfest. Misy fety be foronina, resaka marketing moa no ambadika ilay izy, dia misy fisotroana sy sisa. Oktoberfest. Fa zao koa nefa, ary malaza zany any Allemagne. Fa zao koa nefa volana Oktobra koa amin'ny lafin'ny fiainam-pinoana dia ndeha ataontsika hoe Oktoberprest, satria volana Oktobra zany dia vanim-potoana lehibe teo amin'ny fiainan'ny réformation tamin'ny taonjato maromaro lasa, ary tany Allemagne ihany koa zany. Fa ny anio ndraiky koa dia tia indray tena Oktoberfest, zany hoe ray Oktobra mihitsy indray hitsotrotrika ambavaka, hampahirezantsika ny ray aman-dreny mpitandrina mivady sy ny ankohonana. Dia rehefa mifampiresaka teo zay sy ny ray aman-dreny mpitandrina, dia inona pastera zany ny teny faneva, dia hoe le ato anaty perikopa ihany. Rehefa jerena indray nefa ny perikopa tena miresaka fianakaviana mihitsy zany, tena resaka hoe fanambadiana, mariazy, fifankatiavana sy ny sisa. Dia Andriamanitra moa manana ny hevitra, fanamasina moa mitaridalana, dia io ny anompanantsika rehefa nandinika teo. Dia io Efesiana toko 5:2 ka hatramin'ny 7:30, tsy iverenako vakiana tsofa, efa nyvakiana tsara izy teo eny apelatanantsika ny baiboly, rehefa mba tonga any an-trano mbola azontsika iverenana any amin'ny fotoana rehetra izay mahamety azy. Fa raha fitinina fotsiny dia izao lafiny tandroasina ny tena resahan'ny Paoly apôstôly eo mahakasika ny fiainany atao hoe tokantrano na hoe etika, ny amin'ny fiainan'ny fanambadiana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao, ny etika zany dia tsotra ihany hoe aka ohatra kaiky hoe misy tavoahangy anankiray dia misy soratra eo ivelany eo ny mahakasika ny ao anatiny eo, na baoritra anankiray zany, dia lazainy eo amin'ny atsipriany hoe tia dia menaka 2 litra ny lanjany, zao ny tahariny etsetraetsetra. Dia raha io ny soratra eo amin'ny tavoahangy eo amin'ny etikety, ary zay moa no nazaona le hoe etikety, dia tokony ho zay zany ny ao anatiny ao, tokony menaka resahany ety ivelany iny. Rehefa miteny hoe tsisy cholesterol dia tokony tsisy zany le menaka, fa tsy hoe menaka ny soratra eo amin'ny etikety dia vinaigre ny eo. Ny tinambara amin'izany zany dia mampahery Paoly apôstôly ny amin'ny fiainan'ny fanambadiana kristianina, ny amin'izay fitsipimpiainana, fitsipipitondratena tandroasina tokony atao, tokony iainana, tokony ivelomana, ny amin'ny fifankatiavan'ny mpivady, ny amin'ny fiainam-pianakonana, ny amin'ny fiainan'ny fianakaviana. Raha miresaka kely fianakaviana tsika, ny tena izy amin'le fianakaviana io dia anaka ny fototeny, dia tokony le famille restreinte zany le fianakaviana,
fa mifanohatra amin'izany moa zany ny fijerintsika malagasy hoe rehefa miresaka fianakaviana dia le fianakaviana malaladalaka zany efa tafiditra ry dadabe sy bebe sy ny zanaka nabavy sy ny sisa fa raha miresaka hoe ankohonana dia tena le famille restreinte ihany hoe dada sy neny dia miampy ny zanaka indraindray mantsy ireny avahana kely ihany satria voizina be io mandritra nyity volana Oktobra ty ry havana ka raha miresaka Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana ny Efesosy. Paoly apôstôly tsy le mbola andrasana fa efa tonga izy zany dia efa nanoratra ny epistily vatana ho an'ny fiangonana ny Efesosy a. Raha miresaka izy zany eo na amin'ny lafiny hoe tandroasina tokony atao ny amin'ny fiainan'ny ankohonana fiainan'ny fianakaviana ny amin'izay ifandraisan'ny fiangonana amin'ny Kristy ny amin'izay ifandraisana ifankatiavan'ny mpivady izay nilany lohan'ny vavy tahaka ny hoe Kristy ny lohan'ny fiangonana sy ny sisa dia misy zavatra fahamarinana vitsivitsy ry havana azo resahana efa ankohonana ray mantsy Paoly apôstôly sy ny fiangonana ankohonana ray koa ny fiangonana sy Kristy. Raha eto amintsika tamin'ny Fjkm Isotry Fitiavana zany dia ankohonana iray ny na fianakaviana iray ny fiangonana sy ny ray aman-dreny Mpitandrina ary ankohonana masina miavaka voatokana ka ny Mpitandrina sy ny fiangonana eto amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana dia ankohonana iray mifankaty mifanasoa ary mifameno mifankaty mifanasoa ary mifameno. Raha miresaka le hoe Isotry Fitiavana moa tsy horesahako tsony fa efa le fitiavana iny zany efa tsy horesahako tsony zany iny amin'ny ankapobeny fa raha miresaka zany hoe fifankatiavana zany ry havana malala ao amin'ny tompo ka araka ty ambary ty hoe Jesosy Kristy tia ny fiangonana lohan'ny fiangonana dia izao misy fifampiresahana ao tsy maintsy misy ny fifampiresahana ary Jesosy Kristy no lohany manao ny déclaration zany tsy maintsy izy aloha zany manao déclaration itsika ty azy fa izy efa maninona tia taloha atsika fitiavana mandrakizay nitiavako anao no tiava ianao izy zany efa manao déclaration ny Jaona 3:16 dia tsy hoe tia fotsiny hay tiako ianao vita tsia fa misy endrika anehoana izany mamonjy famonjena io resahany amin'ny soratra masina io manavitra fanavotana io resahany amin'ny soratra masina io ary fifandraisana mamonjy famonjena satria efa very isika noho ny amin'ny dadabe Adama sy neny be Eva dia nandova ota ary tsisy hafa miala amin'izany fa zao voavonjy isika noho ny amin'ny Jesosy Kristy ary isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra raha manaiky azy ho tompo sy mpamonjy efa navotany sika lay fanagejan'ny fahotana lasa fanafana ao amin'ny Jesosy Kristy ary tsara fifandraisana amintsika satria misy fifamatoram-piainana lalina mifaningo pakitaka mpifankaty relation intime. Raha tia zany ianao Jesosy Kristy zany tia ny fiangonana dia tsy vitany miteny fotsiny tiako ianao dia vita eo izy ny olona hoe adalo ianao azafady amindresaka fa misy endrika anehoana izany ary misy toetra takina amin'izany koa ry havana malala ao amin'ny tompo dia inona ny toetra takina amin'izany atao hoe fitiavana sy fifankatiavana zany
ny fahafoizana ny fanahin'ny fahafoizana ao anatin'izany fanahin'ny fahafoizana zany a izay tsara indrindra any aminao nomena azy ary io fanahin'ny fahafoizana io ilay tsara indrindra io dia ilay toetra n'Andriamanitra mihitsy ilay Andriamanitra tia dia nanome izay tsara indrindra inona ny tsara indrindra tany amin'Andriamanitra ray ryhavana ny zanany lahatokana ary fantatritsika izay niteraka tsara indrindra amintsika malagasy tahaka ny firenena tatsinanana rehetra ny lanjany zany atao hoe zanakalahy zany lahatokana naniry zazaka terata ny tsara indrindra ny nafoiny ka mitoetra takina zany raha tena ty dia manana ny fanahin'ny fahafoizana ry havana malala ao amin'ny tompo misy adidy ao misy andraikitra ao misy zo ao fa ny zava-dehibe dia fananana ny fahafoizana amin'ny atsarana amin'ny fahafenona amin'ny kalitaoany amin'ny abetsany amin'ny lafin'ny fandaminana quantité qualité côté organisationnel ary nitoetra takina tsy hoe fanahin'ny fahafoizana ihany fa manana fanetretena sady ao ny fietretena no ao ny fanetretena tsy fanetretena hitraitra afandray mantsiny ino mantsy zany le fanetretena hitraitra hoe ataontsika resy mpinamana hay fety ny andro 26 juin Oktobra fest za kristianina za efa tsy misotra tao mba miaraka kely fa mba atombery elatsy ny ao mba manetretena kely tsia rehefa mifanoatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia fanetretena hitraitra zany rehefa hivarotana ny fanahy fanetretena hitraitra zany fa afy ty fanetreniteny ty mbola resahantsika io indrefa aveo toetra takina zany amin'izany fitiavana na fifankatiavana zany fanahin'ny fahafoizana fanetreteny ary ny faharetana fiaretana sy ny faharetana ary zany fanalahidin'ny fahatezan'ny fifankatiavana na ny fiombonana ary marina mandrakariva io amin'ny sehatra rehetra na amin'ny toerana rehetra na amin'ny fotoana rehetra ry havana malala ao amin'ny tompo zany ny toetra takina dia inona ny vokatra izay araka ity tenen'ny Paoly apôstôly eto ity vokatra andrasana dia zao fiangonana mamiratra Jesosy Kristy sy ny fiangonana io zany ny resaka fiangonana mamerivero milaza ny andry Kristy fiangonana manitona filamatra modely miavaka voatokana tsy misy fiketronana zava-dehibe zany ry havana malala ao amin'ny mazany io ambaran'ny Paoly apôstôly io ho an'ny mpianakavin'ny finoana ny kristianina any Efesosy fa zao anefa tsy mandeha ho azy zany ry havana malala ao amin'ny tompo azadiny fa misy ny ambana misy ny sakana ao Efesosy eo ny fiangonana miroborobo manana ny olo fa zao misy lay tepolo tsampy matanjaka be ao Efesosy eo tepolo tsampy ary temisy adianina andriamanimbavy dianina izay tompon'ny olona tao mamirapiratra mahataona zay amina atao hoe lux avy amin'ny hoe Lucifer lux nefa mandrobo any amin'ny fivarotana ny fanahy mamirapiratra mihitsy izy ary manakoako ny lazana io ambony tsangam-batony tepolo tsampy amin'le trano ravy io hatramin'izao mbola mampitola gaga zao tontolo zao ary tafiditra ao anatin'ilay fito voalohany asa tanan'olombelona mampitola gaga eran-tany inona ny tinambara amin'izany ry havana tsy mandeha ho azy le fifankatiavana reo le toetra takina fa zao misy koa le sampy raha eo amin'ny fiangonana dia mazava ho azy tsotra hoe eo ny fanompo-tsampy eo ny fijangajangana inona moa ny atao hoe mijangajanga tsotra mampirafy Andriamanitra amin'Andriamanitra hafa tsy ampilay Andriamanitra telo zay iray tray izy no atao hoe mijangajanga mety manao tandro zany indraindray moa rehefa miaona amin'ny olona noho ny fahasarotana sy ny sisa dia la izy ahoana paster misy taona faneneny an-dalana mandeha tournée moa dia mandeha tongotra mandeha bisikileta mandeha moto iny ahoana paster ary ahoana ianao tsy mivavaka taiza ianao haty salama zay dia nandeha nitsabo hay fa naninona tsy letana any am-piangonana hoentina mivavaka ka la izy nge paster ary misy mahay mikarakara hay mikarakara ahoana ka la izy nge atao anankiroa paster rehefa tsy mety aty sady mety aty dia mba mety aty tsia
fanompotsampy zany ary fijangajangana amin'ilay Andriamanitra. Reny zany ny ambana, reny ny saka ny santionany zany ry havana malala ao amin'ny tompo. Manimba ny fifankatiavana, fiombonana, ny fiainan'ny fiangonana ao amin'ny Jesosy Kristy izany. Fa manarak'izay koa rehefa tsy lara-pahamehana amin'ny fiainan'Andriamanitra, ny fotoana makondraindray tena manahirana amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Ajaranao zao ny dekona miasa, azafady amintsika dekona fa sendra teto ambavaka fotsiny fa tsisy atao aminareo zany ozy ny filohan'ny Fjkm zay rehefa miresaka, tsisy atao aminareo zany. Ny amin'ny resaka fotoana, mamankitsika amin'ny larobia ohatra, ka tena tsy afaka pastera. Le io efa fantatra ray volana meloha, fa ho izy ianao mbola hitsena. Tsisy an'izany atika, tsisy an'izany atao amintsika. Fa rehefa tsy Andriamanitra ny zava-dehibe, lara-pahamehana numéro 1 fiainanao ny amin'ny asa sy ny fanatanterana sampy zay. Dia azonareo tohizana zany, manontany tena zany tsika Jesosy. So dia sanatria misy lara-pahamehana na numéro 1 melohanao Jesosy, dia fotoana zao andiny atena. Fa nde na tiatsika hoentitsika eo amin'ny fiainan'ny mpivady zany na amin'ny fiainan'ny ankohonany, tany amin'ny farany hoentitsika eo amin'ny fiainan'ny mpitandrina sy ny fiangonana. Eo amin'ny fiainan'ny mpivady, le mpivady aloha tsy tongatonga ho azy fa misy dingany zany tsy tongatonga ho azy. Iny le ary amin'ny Genesis maninona izy andaony dia aninona misy laharana tsara mihitsy zany izy andaony ray sy reniny fahaleovatena ny eo ambadik'izay. Dia inony tsy ambana amin'ny vadiny mariazy sy ny sisa ny eo ambadik'izay. Dia ina le fahatelo nofra ihany izy roro. Manahirana amin'izao indraindray le misy an'le fandrosoana mihemitra, indraindray le larana fahatelo ny lasa voaloha, indraindray tsy vita mihitsy le faharoa. Dia samy mandiny teny eo zany tsika, arinona ny andraikitsika kristianina manoloana izany, fa tsy faly mitanisa fotsiny. Siko mafy ny tenako mba ho mangana. Eo amin'ny fiainan'ny fanambadiany zany, eo amin'ny fiainan'ny ankohonana. Dia akasarisary anohatra tsotritsika, tsotra ny ilazana azy eo amin'ny mpivady. Ny lehilahy tia ny vadiny zany hoe raha jerena zany dia lehilahy aloha manao déclaration zay zany aloha mivoajanahary. Dia misy resaka eo zany, misy fifandraisanao. Le resaka io tsy voatery vava ihany fa le vava ary ohatrany tsy mandaitra fa le tsy vava mandaitra. Io maso mikipy io miresaka io, maso ilany fotsiny. Jery vehivavy eo zay lehilahy dia mikipy miresaka io. Io zipo fo io miresaka io, sy ny sisa sy ny sisa. Tianambara amin'izany zany dia misy déclaration, misy fifampiresahana eo, mety ambava, mety akoatra ny vava. Dia misy endrika anehoana izany. Dia hita zany le endrika rehefa mbola miarakarakeny azafady amin'le fambolana, dia hita ateriny misotro lasopy ampianarina kely tsisy amintsika amin'izany zany fa mba mitantara fotsiny reny. Dia tsy maintsy misy endrika anehoanao zany, anao déclaration tiako ianao dia hoe dia inona fotsiny tsy mety zany. Misy endrika anehoanao zany, iny zany le famonjena azy, fanampiana azy fanavotana azy. Rehefa tratrariva izy atero telefoniko lobaty zara le lelako azy. Aizy nareo no mipetraka firy ny numanao etsetra tsisy an'izany eto amintsika ka. Dia misy famatoram-piainana, misy dingany ao ary mefara amin'ny atao hoe fiainany fanambadiany. Dia reny toetra takina mitovy ihany any amin'ny fiangonana amin'ny ankapeny. Misy adidy, misy andraikitra, misy zo, manana fanahy fahafoizana. Zay tsara indrindra amin'le lehilahy nomena an'ilay vehivavy, tahaka izany koa ilay vehivavy. Manana fanetretena, tsy mitovy ny fomba ny taizaina, ny kolotsaina, ny volotsaina, ny tontolo nisy, ny rafi-pahalalana sy ny sisa sy ny sisa. Fa zao tsy maintsy manana fanahy fanetretena ry havana malala ao amin'ny tompo. Efa tia dia io tiavina ambogadiny izy zany, hatramin'ny fahalemeny sy hatramin'ny teboka miabo sy teboka mibo ao aminy. Dia manana faharetana,
ndraindray tsy vao vita kelikely koa ro mariazy dia ny zavatra mitranga dia tsy napoiziko e tsy napoiziko ahy efa io izy io manana faharetana ary zay ny ilananao fifamenonana dia ny vokatra ry havana dia zao vady fianakaviana ankohonana mamiratra mamerivero milaza ny andro Kristy manitona ny olona filamatra sy modely ka tonga ny olona iteny hoe reny fianakaviana kristiana reny tokantrano kristiana dia anaraka anareo zay fa fantatra efa momba anareo Andriamanitra dia any fanambadiana indray zany dia zao fanambadiana masina dia inona izy tsisy fiketronana sy inona izy le ambarany soratra masina inona mivakina fotsiny amin'ny baiboly dia inona moa le tsisy fiketronana tsotra ihany zany tsy hoe arakaraky ny taona dia melefy tsia tahaky ny fiangonana anjato taona vao maika mamerivery vao maika miroborobo vao maika velona ary zay ny tokony ho izy dia ny fiainam-panambadiana koa tahaka izany raha ilaza voankazo a dia hoe ohatran'ny grenadel le zay le izy ary zay mihitsy le izy ka tsy lay endrika ivelany jereny fa lay atsarany lay fa meriveriny ry havana malalo amin'ny tombo raha resaka fifankatiavana zany tsy mandeha rery io zany fa misy andan'ny sekilana dia zao koa mila mitandrintsika satria misy ny ambana misy ny sakana mila fitandremana tsara ny fiaina tokantrano indrindra amin'izao vanim-potoana zao iainany zao satria efa mitady andeha iroso tsy ho any amin'ny fiainam-pianakaviana ntsony fa any amin'ny samy maka ho azy vokatry ny teknôlôjia samihafa zay tsisy hifanomezan-tsinona izan'izy zao ne zao natreo amin'ny sakafo ara samy miondrikondrika eo daholo ahoana inona ny loka mbola amin'ny FB aloha mandra-piandry ny entrée ohatra ary mila mitandrintsika inona ny amin'ny mila mitandrina tsara zany ny fiainam-pianakona ndray mandeha ry havana tany an-dafy tantara kely zany 10 minitra ny sekolalady moa zany sisitsika dia nanontaniana zany le mpianatra ao an-tsekoly dia inona mba tianao dia samy mitantara daholo kilalao hoe zao dia nen'ilay ankizy lahy-kely dia hoe telefona misy android dia fa maninona ka iny ange raha mise tena mahajerijery tena raha mba telefona android dia tena voakitikitika dada sineny foana voajerijery foana fa izy ange raha mise farafa kely ny adiny 3 izy eo mikitikitika any zany efa tsy hita mihitsy ary mamperitreritra be ry havana lizy ahoana tokoa moa zany hoe itsika ray mpianakaviany tsika reny mpianakaviany tsika tompona andraikitra amin'ny ankohonana manana fotoana lava amin'ireny raha jerezaka amin'ny FB sy ny sisa fa ahoana kosa ny fiainam-piankohonana misy zavatra rindra zany reny zany ny ambana reny zany ny sakana mety animba ny fiaina tokantrano tsy hoe raha tsy ho azy akory fa misy zavatra ifampahirezana ny makasika izay ny fijangajangana ihany koa tsy tian'Andriamanitra zany ry havana malala amin'ny endrika amin'ny vantana na amin'ny endrika ny kolaka ny atao hoe fijangajangana moa raha teny tsotra zany dia zay tsy fiombonana ao anatin'ny fanambadiana velan'ny fanambadiana amin'ny fotoana tsy ao anatin'ny fanambadiana alohan'ny fanambadiana sy tsy amin'ilay fanambadiana dia ndeha ho resahantsika indray ary ny aty amin'ny atao hoe fitandremana fiangonana sy ny ray aman-dreny mpitandrina dia ahoana moa zany zao miloha izany raha ataontsika sary an-tsaina ry havana dia zao tahaka an' Jesosy Kristy izay tia ny fiangonana iza moa zany zao ny ambony amin'izany Jesosy Kristy sa ny fiangonana ny laly loha vavy izy any ambony dia ho resahantsika eo ny fiangonana dia tahaka izao nge ry havana zany Jesosy Kristy zany aty ambony aty lazanany hoe tsy taka-maso sisa dia ny fiangonana zany eto ka Jesosy Kristy io eny izy no miresaka amin'ny fiangonana iny le misy fifandraisana iny dia tsika koa miresaka amin'ny baiboly sy vavaka ny ao an-tsaina amin'izany fa zao
na dia eny amin'ny fiketrahany seza fiandrianany voninany eny izy nafoiny satria tia atsika zanak'olombelona dia nidina izy nanetry teny izy nafoiny ihany nidina izy anina anakaiky atsika olombelona ary tsy hoe eto izy dia nalaintsika mbola nanana fanetreteny izy nidina taty hatrany amin'ny fiaina tsy hita dia zavatra mahafinaritra nasandratr'ireo dia niaraka amintsika zanak'olombelona niara manandratra azy ary dia tonga ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra zava-dehibe zany ry havana Jesosy Kristy ery ambony ery manetry tena tsy lahatra teo amintsika izy raha tena mamonjy ianao zany tsy zay fa milaitsika milatsaka ambany mihitsy aloha zany ary iny tena zava-dehibe iny ry havana malala ao amin'y tompo iresaka indray zany tsika eo am'resaka lehilahy koa zany sy ny vehivavy dia ohatran'izay ihany koa mila manetry teny tsika lehilahy tsika tsy maintsy manatitra kely azany an-trano sady zany zay ny tokony ho izy ariva amin'ny ravandinenina latsaka fefana avy ny orana fandeha tsy mety ohatra zany raha tsy hoe misy antony manokana fa eo amin'ny fiainany fiangonana sy ny mpitandrina ny ray amareny mpitarina dia zany zao ny ambony raha hoe jerena tahak'izay ry havana fiangonana samy mpitandrina raha jereko fotsiny ny FDF any 164 165 any dia zao ny fiangonana dia tendren'ny fohy be amin'ny synodam-paritany ny mpitandrina dia ny mpitandrina indray tendren'ny synodam-paritany amin'ny alalan'ny mpihevitra raha ao amin'ny fiangonana ary ny mpitandrina no filohan'ny fitandremana ka ny mpitandrina no mahasoivoan'ny synodam-paritany tiako tenenina fotsiny amin'izany zany lay endrika fifandraisana dia le mpitandrina koa zany tiany le fiangonana misy ny fiaraha-miasa iny le efa fifandraisan-tanana izy zany tsy resahako tsony fifampiresahana sasy dia midina le mpitandrina manetry tena manetry tena tsy mijanona eto fotsiny izy fa midina aty ambany aty mihitsiny izy dia izy le aty ambany aty ny mila vonjy re misy marary ary dia mandeha le mpitandrina sa tsy mandeha miaraka amintsika dekona tompona ndraiky iny le fanetretena ry havana le asa pastoraly sasy iny misy olona sahirana ampahirezina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary zava-dehibe izany fanetretena izany dia tahaka an'izany koa ny fiangonana misy andraikitra sy ny sisa eo ry havana misy adidy misy andraikitra misy zozay isitrahana ka ao anatin'izany ny toetra ny fanahany fahafoizana fanetretena ary ny faharetana ry havana malala ao amin'ny tompo amarana sady zao toriteny zao dia zao zava-dehibe ankohonana iray fianakaviana iray satria samy efa natsoan'Andriamanitra ao anatina fiombonana ny fitandremana sy ny fiangonana ary tsisy afa-miala amin'izany tsy maintsy mifankativa didin'i Jesosy Kristy zany tsy hoe nareo eto kory zany fa milaza fotsiny izay ambaran'ny soratra masina ary rehefa mifankatia dia misy andraikitra sy zo amin'ny andaniny sakilany ka misy endrika ny eona izany ary dia misy toetra takina amin'izany misy vokatra andrasana amin'izany ka mila mitandrina ihany koa amin'ireo faka mangidy sany izay mety hanimba ny fiainan'ny fifankatiavana ary indrindraindrindra ny amin'izao sotran'Andriamanitra isika fiangonana satria manana fanetretena koa tsika fiangonana mieritreritra ny ray aman-dreny mpitandrina satria andaniny sakilany ary tsy afa-miala hoe hoentina ambavaka ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny ankohonany manoloanareo adidy mavesatra izay antsoroana ary mavesatra tokoa nge io tsy zaka io raha tsy miaraka amin'ny Jesosy hoentintsika mavaka izy tsy amin'izao alahady zao ihany fa amin'ny fotoana rehetra izay ajerofantsika azy ary zava-dehibe zany tsy hoentina ambavaka fotsiny tohanana izy amin'ny lafiny rehetra amin'izay ahafahana miara-miasa rehetra satria ianareo fiangonana ny ray aman-dreny mpitandrina dia mireprésente anareo fiangonana ny olona zany rehefa mandeha dia izy tsy mitena iny pastera miarisoa tsy dia niteny an'izany loatra izy azafady manonona anara fa hoe iny pastera ny Fjkm Isotry Fitiavana ho an'Andriamanitra voninahitra aminao ny fiadanana amen. Ivavaka sika ry havana Andriamanitra ianao
misaotranao indrindra izahay ny amin'ny teninao ny amin'ny mpanomponao izay nitondro izany teninao izany taminay ankehitriny dia saotrany amin'ny teninao izay mampianatra anay mba hitoetra amin'ny fitiavana ka hitakinao aminay toetra tia fahafoizana, hanana ny fanahy ny fahafoizana, hanana ny fanahy ny faharetana, hanana ny fanahy ny fanetretena tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy zanakao. Izy ilay fonao ho anay mba hamonjy anay ary indrindra nanetry tena koa hatrany amin'ny fiainantsika mba hananana fiainana mandrakizay. Ankehitriny manondrika alohanay eto anatrehanao izahay mahatsiaro fa raha natsoina ho amin'ny famonjena azy izahay dia mandraka riva Tompo tsy tanterakay izany rehetra izany. Mamela ny elokay ary avao izy iorona tena tanay ny fanahinay amin'ny lala ny fanenao masina ka mba hitoetra tiamponay ny fitiavana marina mba hanananay izany fanahy ny fahafoizana izany, hanananay ny fietrentena sy ny fanetretena. Mahatoky sy mino izahay fa ianao Andriamanitra no miasa ao anatinay mba hahatonga anay hanana ireo toetra takianao aminay ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy anaovana izany vavaka izany. Amen. Antsika izay nibebaka marina tokoa reso ampitsanganana ny teny somafaly atolotry ny Tompo ho anareo. Ny anaran'ny Tompo ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba mitaranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka mandimby anao ao. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavela ny elokao noho ny anaran'ny masina mideran'ny Tompo. Amen.
antsika amin'ireo kristianina manerana izao tontolo izao rahantsika manonona ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompo mpanao lanitra sy ny tany ao ary mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Vierge dia tsara napaka Ponto Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana afaka nalevina midina tany amin'ny fiainatsika tsirana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-davitra mipetraka tafanan'Andriamanitra ray tsy tompo avy avy tsara novela sy ny maty mino fanahy masina fiangonana masina manera izao tontolo izao ny fiangonana olona masina ny fahalan-kerika ny fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny asa vavolombelontsika ry havana andeha ataontsika ny hira fa araika amin'ny 20 voalohany. Sivy amin'ny 20 voalohany zavady. Zao asa vavombelo zao ry havana no anamariantsika ny alahady mitandrina koa manasa ampitiavana anareo mivady izay rosety ary manasa ihany koa ny bureau-ny fiangonana ny solitenan'ny sampana sy sampanasa ary fikambanana irosetya anao zany fifampiarabana zany tao ary toko ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'ny bureau-ny fiangonana ny sampana rehetra sy sampanasa asa afikambanana no andraisaka fitenenana foy no izao alahady mitandrina izay atrentsika eto izao. Ny alahady mitandrina moa araka ny fantatsika dia natokana mihitsy iarabana azy sy ny ankohonany ary indrindra fampahirezana sy firenentsoa azy noho izany asa endriketany eto amin'ny fiangonana izany. Ny salamo fa 720 no entina miarabanareo ary irarina soa ho anareo amin'izao fotoana izao. Andeha ry havana sokafa ny baibolitsika iarahantsika mamaky zany salamo fa 720 zany. Rehefa hita dia andeha vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Sambatra izay rehetra matahotra an' Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany fa hoaninao totokoa ny asan'ny tananao. Sambatra sady ambinina ianao, ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao amin'ny anatin'ny tranonao, ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina latabatra ao. Indro fa toy izany no hitahiana izay lehilahy matahotra an' Jehovah, hitahianao avy any Zionany Jehovah, ary ho faly ahita amin'ny fahasoavan'i Jerosalema anie ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny ahita ny zafinao anie ianao, fiadanana anie ho an'ny Israely. Amen. Izany tena Andriamanitra tsotra kanefa marina. Izany no irabanainareo, irarina soa anareo ny amin'izao andraikitra lehibe sahaninareo eto amin'izao fiangonana izao. Irahantsika malala ry havana fa fiangonana Fitiavana dia anisan'ny vosikajy ao anatin'ny fiangonana lehibe. Mafy rasa mafy zany asa amin'ny mahafiangonana lehibe any Fitiavana zany. Kanefa ny kenao tampitiavana ny andray andraikitra iroso
amin'ny fahateterahana zany asa eo amin'ny sany tompo amin'izao fiangonana izao. Misaotra paster ny amin'ny fanekenao ary mankasitraka indrindra ny ankohonana rehetra niarana anaika miaraka aminay eto amin'izao fiangonana izao. Kanefa manoloana an'izany asa lehibe izany mety hisy ny sakana, mety nisy ny fiaretana, mety misy ny sedra tsy maintsy irosona, tsy maintsy hodinganina. Ny tenin'Andriamanitra ihany no entinay ampahirizana anareo araka ny Isaia 5:7 ny 2 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe androso eo alohanao aho ary andravina ny mikitontona sy anoritony ny varavarana varahina ary anapatapaka ny hidivy. Dia mahereza paster, mahereza tonton Erika, mahereza nareo ankohonany amin'ny fiaraha-miasa sy fitantanana izao fiangonana izao. Fa tena mpitandrina mendrika ny sotikavana tokoany ianareo amin'ny aty tsendraikitra zay saninareo. Dia ho tanteraka tokoany ny teny izay efa novidinao paster ny amin'ny fandraisan-tanànanao izay manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa asany isika voaforona atao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Dia masotoa amin'ny asa tsara izay finekenao ary isika rehetra koa dia ara-iombona anatanteraka izany asa tsara efa nomaniny ho antsika izany. Izao dia tonabavaka antsika ny namana diakona. Bavaka sikariana. Jesosy miantso ny anaranao zay fa enao no Andriamanitra io sady enao no lohan'ny fiangonana. Misaotra ny amin'ny mpitandrina mianakavy fa afaka entina ambavaka zareo androany voalohan'ny volana Oktobra. Misaotra ny amin'ny heritaona sy tapana efa nanomezanao azy anay Jesosy teto amin'ity fitandremana ity ka nitantananao ny asany rehetra. Ankehitriny Tompo mbola mivavaka aminao zahay araka le toriteny teo mba omenao amin'ny pastor miaso ny fanahiny fahafoizana, ny fanahiny fanetreteny hitondrano ny fiangonana ary koa ny faharetana amin'izay tsy maintsy ho lalovan'i Jesosy Kristy. Tompo makadiry ny asa amin'ny mahampitandrina ary fantatrao zany Jesosy koa mitalao aminao zahay ampaherezy ny mpanomponao tafio hery izy omeo fahasalamana izy ny amin'izay asa hitondrano ny fiangonana. Dia enao Andriamanitra no angatahanay mba hanome azy ny fahendrena avy any ambony anaovany asa rehetra izay efa voatendrinao fanamasina ho an'ity fiangonana ity ary ataovy ao am-pony Jesosy izay tianao hitondrany fiangonana. Mivavaka zahay Tompo ho an'ireo ankohonany taio reo mba ho arona ho mosesy tena manohana ambavaka ny pastery ary enao Andriamanitra no angatahanay mba iraiki-pity amin'ny soratra masina izy ireo fa ao ny tena fiainana. Ary dia enao Andriamanitra koa mbola angatahanay ho an'izao ankohonany izao androtsaka ny fitahinao manana ambiampy ho an'izy mianakavy. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Dia andray taminareo amin'ny anaran'ny fiangonana izahay izay milahatra eto aorin'izay dia andray fitemenana. Firavana malala ampifaliana tokoa no iombonantsika eo anatrehan'Andriamanitra atao anatin'ity alahady voalohany volana Oktobra taona 2024 ity
ary ananterana ny fiarahabanantsika amin'ny anaran'ny tompo anonana ny fahasoavany ho amintsika rehetra izay tonga eto. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fitehirizany ny fahavelomantsika tsy hiara-nofo ihany fa indrindra ara-panahy raha tomantsy tonga amin'ny toerana tahaka izao isika dia azo antoka fa velona tsy maty ny fanahintsika. Dia misaotra amin'ny tompony amin'izany famindrampony tsy mahalandritra izany. Mankasitraka ny iray aman-dreny président synodaly avy amin'ny saodapartany afovoany andrefana ny faritry ny dididina metsy atosika ary any ambadimbadiky mahitsy any zany mahereza no anarany taloha. Tena mahereza tokoa raha ny saodapartany fa mivelatra be. Ny ankamaroan'ny fitaterana any dia moto. Io anara moto amin'ny teny malagasy. Taxi moto na vehivavy na lehilahy dia miaraka amin'ny taxi moto vao mahavita mamonjy fivoriam-be sy ny sisa. Dia eritrereto amin'izany hoe izany no asa izay asan'izao ray aman-dreny izao. Tena fandamina-potoana ngeza be no nataony vao tonga eto anatrehantsika fiangonana izy nitondra ny afatr'Andriamanitra mampatia ny asarobidin'ny fiainatokantrano sy ny adidiny ray aman-dreny ao anatin'izany tokantrano izany ary nampita izany koa amintsika fiangonana. Mankasitraka ny tompo ny aminao izahay ray aman-dreny président synodaly misaotra ny amin'ny afatra favoaray. Ary dia mankasitraka anareo biraon'ny fiangonana mpiara-miasa ianareo dekona sy loholona ny mpikambana rehetra ao ampievitra raha ny mpandray ny fanasan'ny tompo ny vita batisa isika voakan'Andriamanitra mpiara-mivavaka ato amin'ity fitandremana ity. Engane ny tompo izay efa nanetry tena ka nanatra antsika hiara-manambonina hitraminy eo amin'ny fanjakany mandrakizay tena ato ny teny fampanantenany ka anonona amintsika ny teny manao hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifaliany tomponao. Indreto tenin'Andriamanitra anankitelo izay irariana mba hiainantsika amin'izao fotoana izao izay amin'ny manaraka rehetra. Ao amin'ny Salamo 117 tapany 2 sy ny 9 tapany 8. Salamo 117. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Inty aho tonga ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako. Ny fahatongavantsika amin'ny fotoana tahaka izao, ny fahatongavako sy ny fahatongavanao hiara-iasa ato amin'ny fiangonana dia ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ny sitrapo, tsy ny sitraponao fa ny sitrapon'Andriamanitra. Ndeha hiara-iazakazaka amin'izany isika hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Hiarana vao fanoran-tena tsy ny mpitandrina sy ny ankohonany ihany fa isika rehetra hiaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny faharoa dia ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:5 tapany farany. Asan'ny apôstôly 2:5 tapany farany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Fotoana natao anatin'ny toriteny no hoe fahafoizana. Sambatra ianareo raha afaka nitodika eo anatrehan'Andriamanitra mpitandrina amin'ny alalan'ny fahafoizana. Mandray izahay fa ianareo ny sambatra. Dia arabaina fa sambatra ianareo samy sambatra ny amin'ity fotoana ity satria manana ny fanahy ny fahafoizana. Misaotra ny amin'izay efa natolotra avy amin'ny sampana sary fikambanana faraisan'ny sampana. Misaotra ny amin'izay ezaka ataonareo amin'izany fanohanana ny mpitandrina izany. Ary farany dia ny jaona 2:20 ilay teny fohy manaitra antsika manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Jaona 2:20 fiadanana ho anareo. Fiadanana ho anareo dia iantohan'ny fahatsarany fifandraisantsika amin'Andriamanitra ary dia mivelatra amin'ny fahatsarany fifandraisantsika
mpianakavy ny finoana. Tononona eto amin'izao fiangonan'Andriamanitra izao ny fiadanana mba hatanteraka ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra amin'izay fiombonantsika, fihavanantsika, fiadanantsika eo amin'ny asan'ny tompo na ny rahany antsika. Dia misaotra riavana. Ity ampamarana mialatsi ny mika sy narindra ilay anankiray efa manambady fa omaly izy dia voatery nanatona dokotera no ny antony tsy fahasalamana. Mialatsiny fa dia mahatsiaro antsika ambavaka izy ireo na dia tsy manatriketo azy. Ny tompo miamboninahitra ny amin'izay efa vita, ny tompo miamboninahitra ny amin'izay mbola ho tanterahantsika, tsy ny anio ihany, tsy ny amin'izay mety fetoana sitrany iarahantsika miasa ihany, fa mandra-piaviny indrindra koa. Izay rehetra ataontsika dia atao ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Hivavaka isika riavana. Misaotra Andriamanitra fa hanomenao itony fotoana sarobidy sady masina manokana itony, ahafahanay tena mifampitondra tsara ao aminao no ny fampianarana ao anay fa Kristy no lohan'ny fiangonana, ary izahay dia nasandrany hiara-manamboninaitra aminy, na dia tena vasoka sy feno fahafambaraka aza ny fiainanay amin'ny mampanotanay. Misaotra fa namela fianarana ho anay izy ny amin'ny fanetretenany mba hifanondrotanay, hifanasoavanay, amendrika anay eo anatrehanao. Ary engane ry tompo ny fanay masina tokoa no hiasa aminay tsiraray avy, ahatonga anay hanao ny sitraponao amin'ny antom-pahatongavanay amin'ny tony fiangonana itony, hanao ny sitraponao amin'ny androm-pahavelomanay rehetra. Engane ho tsaronay fa amin'izay mety ho fahafoizana dia sambatra izahay, ary ho tsapanay fa mitoetra ary manan-kery amin'izay rehetra tia sy matoky anao, miombona ao aminao ny fiadanana. Dia ampahere izy reto fiangonana ho reto, manoloana ny safotofoto ny fiainana, ny sarotra sy ny manahirana, eo natria ny fifaliana sy ny fiadana. Araka an'izao tontolo izao mety mampiendaka anay amin'ny fiadananao. Ampahereza izahay mba handray ny teninao manao hoe fiadanako no omeko anareo. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Hivavaka sika riavana. Ry Andriamanitra ray-pianay io, misaotra sy mankasitraka anao hatrany tokoa izahay noho ny amin'ny fotoana rehetra nomena ho anay tamin'ity androany ity. Afaka nitory-teto anatrehanao ny amin'ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy izahay, afaka nijoro vavolombelona, fa afaka mifanampy sy mifanohana amin'izany mpanomponao zany amin'ny fanatanterana ny adidy mavesatra izay nankinonao aminy. Tompo, misaotra fa mbola avelanao hitondra eto anatrehanao izay rehetra mavesatra aminay koa izahay, fa araka ny tenin'i Jesosy manao hoe mangatà dia omena ianareo, dondony dia ho voany ianareo. Izany no mahatonga anay mivavaka ankehitriny, mangataka aminao izahay amin'izao savorovoro ara-politika lalova ny firenena izao. Andriamanitry ny fiadanana, Andriamanitry ny filaminana ianao, mitalao ny indra fo sy ny famelan-keloko avy aminao izay ho an'ny mpiray tanin-drazana aminay, ho an'ny firenenay, mba ho fitahiana sy ho fahasoavana ny no harotsaka ao eto amin'ity firenena ity, sy ho an'ny mpiray tanin-drazana aminay rehetra. Tompo, ianao ilay manana hevitra hiverana ny taninay no angatanay hatanteraka izany, satria ianao no efa niteny fa hevitra hitondra fiadanana fa tsy lozo izany. Jereo ny fiainan'ny kristianina tsirairay avy, ny sambaravarana mandalo toe-javatra sarotra. Tompo, ao no mety lalovany tsy fahasalamana, ao no mety mandalo olana saribahana,
Andriamanitra azo hitarainana ianao. Ary Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. I Jesosy Kristy zanakao no efa nitondra ny aretinay teo amin'ny azo fijaliana. Ary nidiakapoka taminy ny nahasitrananay. Koa irenay Tompo, mba hanana anjara fahasitranana avy amin'izany midiakapoka tamin'ny zanakao zany izahay tsirairay avy. Na marary ara-panahy, indrindra ny marary ara-nofoko aza. Vonjeo ny taninay Andriamanitra, araky ny ampenindra fonao sy ny fahasoavanao. Tompo, vavaka izahay, ho an'ny fiangonana rehetra, ny Fjkm, ireo mpitondra fivavahana rehetra nantsonao hitarika ny fiangonanao. Manomboka any amin'ny birao fohy be sy ny mpiandraikitra fohy be, ireo mpitandrina mitarika ny sondapartany sy ireo mpitandrina rehetra mitondra ny fitandremana avy atao anatin'izany fiangonanao Jesosy Kristy zany. Mampahireza azy tsirairay avy, ary tolory fahendrena sy fahaiza-manao hatrany mba ho fanitarana sy ho fampivelarana ny fanjakanao Andriamanitra ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Tompo, vavaka izay ho an'ity fitandremana ity sy ny sondapartany misy azy, mba ho miroborobo hatrany anie ny asa izay ankinina ho aminy, indrindra amin'ity volana vaovao izay nomena ho anay ho diavina ity. Mampahireza ny kristianina tsirairay avy Andriamanitra, ary araka ny afatra nomena taminay tamin'ity anio ity, mba meo anay ny aiaina araka ny sitraponao, hijoroanay ho vavolombelonao eo amin'ny sehatra samihafa izay ametrahanao anay tsirairay avy. Tompo, mihaino ny vavakay araky ny ampenindra fonao sy ny fahasoavanao, tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany vavaka izany, miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe: Rainay io izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny mifanjakanao, hatao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay io ny anana sahaza ho anay, ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha iso amin'ny finoana ny Tsodrano izay tononona sy atolotra amin'ny anaran'i Jesosy. Hita ianao avy ao ziona ny Tompo. Hita ianao ny Tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny Tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny Tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Amen.
mipetraka ny fiangonana mivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.